Ny 10 novambra Lambelson Janine. Olo-malaza iray fantatry ny eny anivon'ny fampianarana ambony indray no tsaroantsika androany dia tsy iza fa ny profesora Lambelson Janine izay teraka ny 10 novambra mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université Antananarivo. Rehefa nahavita ny fianarana tamin'ireo ambaratonga mpampianarana samihafa dia nianatra teny amin'ny Université Antananarivo sy tany amin'ny Université de Paris Sorbonne sy Bordeaux 3. Nahazo ny agrégation en lettres modernes mpampianatra eny amin'ny Université Antananarivo hatramin'ny taona 3 izy no talehan'ny sapana fianarana teny amin'ny frantsay ny taona 4 ka hatramin'ny 7 efa sojabe ny toeram-pampianarana ambony momba ny teny amatsoratra ny taona 7 maro ireo atrikasa efa natrehan'ny profesora Lambelson Janine na teto an-toerana izany na tany ivelany. Mpikambana ao amin'ireo fikambana ny raisam-pirenena maro toy ny AUPLF, SEROI, ny Akademia Malagasy. Raha teo amin'ny sehatra politika dia ny filatsahany be ny tanàna Antananarivo tamin'ny fifidianana 5 novambra 1970 no tena nalala ny maro azy ka ny antoko leader fanilo no nanolotra azy tamin'izany fifidianana izany. 10 novambra 1970 voafidy solombavam-bahoaka tao amin'ny antenimieram-pirenena frantsay i Ravoahangy, Raseta ary Rabe Mananjara.